Ny androany moa zany a dia nisy ny fiarahan-dinika na ataontsika hoe réunion de coordination ihany koa niaraka tamin'ny reto mpiara-mombonantoka ny ministeran'ny rano izay fivoriana voalohany natao satria amin'izao fiverenatsika amin'ny ordre constitutionnel izao a dia anjaran'ny ministeran'ny rano izay manatanteraka an'izany coordination zany a mamaritra ny asa rehetra izay atao a ary manaramaso ny fanatanterahana an'izany mba hatratrarana ny tanjona iombonana indrindra fa ny tanjona izay voasoritra ao anatin'ny programman'ny fanjakana amin'ny ankapobeny raha mahakasika ny sehatry ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana izay. Voalohany izy ity ary ny zavatra nydinihana teto androany moa dia nitetikady ny ministeran'ny rano sy ireo planina rehetra izay napetraka mandritry ny taona maro ary hitantsika eto ihany koa zany a ny fomba natanterahana an'izany miaraka amin'ny reto mpiara-mombonantoka. Tao anatin'izany no safidianan'ny mpiara-mombonantoka tsirairay a ny sehatra izay mety hanapiny ny ministeran'ny rano izany ka dia voalohany ozy ihany androany a fa dia fivoriana ataonay isaky ny 2 volana na isaky ny 3 volana izay tapahanay miaraka ihany izao fivoriana izao. Inona le sosokevitrinao eto ny mpiara-mombonantoka hanatsarana le politika zao? Afapo dia afapo ny mpiara-mombonantoka androany raha ohatra ka miara-nidinika teto satria zava-dehibe no nahafantarany tsirairay ihany koa satria raha tamin'ny fotoanandrony dia samy miasa any amin'ny toerana misy azy tsirairay izy ireo fa androany zany dia navondrona iray a ahafahana manamafy ny asa rehetra izay tanterahana ary tao anatin'izany no ny fankalalan'ny tsirairay hay ve ity mpiara-mombonantoka iray ity manao asa ihany koa iarahana amin'ny gouvernement hay ve ity mpiara-mombonantoka iray ity manatanteraka asa ry amin'ny faritra izay misy ny hafa ihany koa ka mba tsy isinina izay fifanindrina amin'ny asa rehetra izay atao zay moa dia no tanterahana izany ary afapo tamin'izany ireo mpiara-mombonantoka ka dia nitondra ny fankahirezany ary nanome ny fampanantenana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanatanterahana miaraka ny asa izay sahan'ny ministeran'ny rano. Anisan'ny fahaindondra rano natao ministra tamin'ny fotoana nandraisana ministera ity hoe ampahazona rano fisotro madio malagasy rehetra aiza ho aiza vaindohan-drarahan'ny ministeran'ny rano tokotrany ny azahoany malagasy tsy vakovolo ny rano fisotro madio ary ny azahoana ihany koa ireo fotodrafitrasa izay mahakasika ny fahadiovana sy ny fidiovana izay. Raha jerentsika ny salanisa aloha tamin'ny nandraisanay ny ministera dia mbola teo amin'ny 370 ny olona izay mahazo rano fisotro madio. Betsaka ireo asa izay nitanterahana nefa iarahantsika mafantatra fa midadasika ihany koa ny firenetsika dia mbola betsaka koa ny tanjona izay tsy maintsy tratrarina ahafahana azahoana ny malagasy rehetra izany rano fisotro madio izany. Singa iray androany izao hitantsika izao a dia ny fiarahantsika amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra ahafahana mandeha aingana ahafahana mahatratra n'ireo tanjona izay tratrarinareo a ka dia izay moa no antony lehibe androany ivoriana eto fa dia mino sy matoky izahay ary manana finiavana ihany koa anatratra n'izany tanjona izay ho tratrarina izy. Santionana amin'ilay tanjona zao dia ireny hitantsika rehetra ireny fitokanana maro samihafa izay atao eo amin'ny fametrahana ny rano fisotro madio manerana ny nosy. Misy izy ireny an-tanan-dehibe ary misy ihany koa izy ireny any amin'ny toerana lavidalana izay andehananay ametrahana an'izany rano fisotro madio izany. Eo ihany koa ireo fametrahana fotodrafitrasa hidiovana sy fanadiovana izay efa petraka eny amin'ny commune maro samihafa. Amin'izao aloha zany raha tany amin'ny fivoriam-be izay ataoko hoe avo dia avo izay nandraisan'ny malagasy engagement
dia ny teti-bola avitanan'izany aloha mandritry ny mandra-pahatonga ny taona 2024 dia mitentina 1,400 millions de dollars eo. Izany hoe eo amin'ny 220 millions de dollars isa-taona izany. Izay no vola ahafahantsika manatanteraka ny tanjona lehibe izay tratrarintsika. Fa izany moa dia iarahantsika mafantatra fa mitsinjara isa-taona ihany. Aiza hoe tompo izao faritra tena hoe manano sarotra amin'izay hoe fahazona ny tany manano sarotra moa zao dia amin'iny faritra atsimo iny iny amin'ny faritra Androa sy Anosy iny atsimo Atsinanana na atsimo Andrefana fa dia ezaka lehibe moa no tanterahan'ny ministera-ndrano miaraka amin'ireo mpamatsivola izay ahafahana miroso amin'izany fametrahana fototra-pitrasa izany. Farany Ramatoa misy aiza hoaiza mikasika ny toedraram-pirenena aiza hoaiza ny ministra manoloana izay. Iarahantsika mafantatra ary ataoko angamba fa ekeniny be sy ny maro izany ekeniny malagasy rehetra fa ny fampandrosoana ny firenena dia zavatra lehibe iray ataontsika amboniny zavatra rehetrarehetra ka amiko ny adilahy politika angambany dia efa tokony tsy atao sakana amin'ny fampandrosoantsika ny firenena. Ny fiarahana miasa, ny fiarahana mifampitantana amin'ny asa rehetra atao no tanjona tokony ho tratrarintsika fa tsy hiverin-dalana hatrany foana isika eo amin'ny lafiny fampandrosoantsika. Iarahantsika mafantatra fa amin'izao fotoana izao dia efa nipetraka ara-dalàna amin'ny fomba demokratika ny filoham-pirenena. Ireo androm-panjakana hafa maro izay hitantsika raha tsy hiteny fotsiny isika ny ao amin'ny Assemblée nationale dia rafitra efa voapetraka izany ary ny keniny be sy ny maro ny keniny tontolo izao izany no safidintsika malagasy ka amiko ny anohanana an'izao fitondram-panjakana izao mba hahafahantsika miroso fa tsy mihemotra intsony satria izany fizarazarana izany amiko dia tsy nahitantsika vokatsoa hatramin'izay ka noho izany aminay dia ny fifanomezan-tanana ny fiarah-miasa hampandroso ny firenena ny tanjona.